arahaba omba piraritsona antsika tsirairay avy mpanaraka ny fandarana meteo amin'izao fotoan'izao fa indray izay tafaraka aminao amin'izao alatsinainy vaovao izao araisainay ampanajana renao hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Eny are araky ny mahazatra amin'ny fiandohan'ny herinandro toy izao dia omenanao ny tombany maina ny andro amin'ny ankapobeny mandritra ity herinandro ity eto Madagasikara fa ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana sy ny faritra diana iny no omandy vokatry ny sy ny orana izany hoe malefaka ny arizay. Zay amin'ny andro fa iroso avy hatrany amin'ny mety toetry ny andro ho an'ny raha pitsotsika izay mivinavinaina dia homafy ny fitsokan-drivotra ny aty amin'ny tapany avaratra Madagasikara iray manontolo iny andrahoana ary andrahoana vitsy kosa ny avaratra atsinanana fa mety ho arahina orana izany ny aty Asambava Antalasy maro antsehitriny ary fandivo kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisy raha ho an'ny ariva kosa indray dia azorana amin'ny alina aty amin'ny telo avaratra torak'izany ankiona eny Savasy maro antsehatra fa ifandimby andrahoana sy masoandro any ilana atsinanany faritry ny afovoantany torak'izany ankiona eny Toamasina sy Vatovapitovinany ary balika be kosa ny avy masoandro ho an'ny faritra sisy. Mahakasika ny mari-panandray arak'izany dia tsy dia misy fo loatra ny fiovana firy amin'ny rapitso maraina dia sivy hatramin'ny 1.5 degré aty amin'ny faritry ny afovoantany ho anarany amin'ny morotsiraka dia eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 1.20 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia misy fiakarany maripana indrindra ny amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara any manodidina ny 7 degré celsius sady ny ambondritra kosa 4 degré celsius any Antsohihy. Dia ho andra-pizatrana ireo hipalika be ny masoandro any Maurice, Comores sy La Réunion fa hifandiva amin'ny rahona izany any a Paris sy Milan ary Nairobi sy Johannesburg azorana tadrifondraona kosa ny any a Bangkok sy Seychelles. Izay ary no izy inonay fa anampy antsika bebe kokoa iny toetr'andro iny ary mirarso ho an'ireo mpanala manadinana sevape rehetrarehetra ho amin'ny rapitso ny ekipan'ny Meteo Madagasikara. Veloma tompoko.